jaona toko fahatelo amby folo. Ny nanasany Jesosy ny tongotry ny mpianany. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana riva, ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devolo saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny iray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviny sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaona ka nisikinany. Ary efa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famaona izay nisikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, "Tompoko, ianao va hanasa ny tongotro?" Jesosy namalaka nanao taminy hoe, "Izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr'izay." Fa hoy Petera taminy, "Sanatria raha nasa ny tongotro ianao." Jesosy namaly azy hoe, "Raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko." Dia hoy Simona Petera taminy, "Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary, fa ny tanako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay efa nandro tsy mila ho sasana, afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra, fa fantany ilay efa hamadika azy. Koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra." Ary rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe, "Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe no ny tompony, na ny iraka no ny maniraka azy. Raha fantatrareo zany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho, fa fantatro izay nofidiko, fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe, izay omana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony hamely aho. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho. Raha tsy mbola tonga izany mba inonareo, rehefa tonga fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy." Ny nanondrony Jesosy izay hamadika azy sy ny nialany Jodasy. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorohoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy, "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy." Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray no lazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilany Jesosy, dia ilay tiany Jesosy. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe, "Lazao izay izy." Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy, dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tompoko, iza moa zany?" Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, "Ilay omeko ny sombokanina lemako no izy." Ary rehefa nolemany ny sombokanina, dia noraisiny ka nomeny an Jodasy zanak'i Simona Iskariota. Ary manaraka izany no nidirany Satana tao aminy, ka hoy Jesosy taminy, "Izay ataonao dia ataovy faingana." Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana na alala ny antony nilazany izany taminy, fa nataony sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe,
vidino zavatra ilayntsika amin'ny andro firaviravona na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Ary rehefa nandray ny sombikanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay ary efa alina ny andro. Ary tamin'izay no ny efa nivoaka izy dia hoy Jesosy, ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany. Eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo ary araka ny voalazoko tamin'ny Jiosy hoe izay alehako tsy azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Hoy Simona Petera taminy, Tompoko, akaiza moa ianao? Jesosy namaly hoe, izay alehako dia tsy azonao anarahanahy ankehitriny, fa hanaraka ihany ianao rahatr'izay. Hoy Petera taminy, Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na ny aiko aza dia afoiko no ny aminao. Jesosy namaly hoe, ny ainao va no hafoinao no ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Tsy mbola hisy akoho aneno mandra-pandahanao ahy intelo.